Voalohany teny moa zany misaotra an'Andriamanitra antsika raha mbola namena an'izao fotoana zao ahafahantsika mifampizara eto. Faharoa manaraka an'izay ny tenako zany dia adjudant chef Evariste izay miasa ato amin'ny gendarmerie eto Menabe. Raha resaka mahakasika ny tontolo iainana antsika mazava ho azy ary hita fa indrindra mahakasika ny ala hita fa tena potika le ala amizao noho ny afitsika ireo vahiny izay avy any atsimo izay tsy mana trano pelofana. Fa misaorana ny andriamatoa kolonely Faneva izay nanao ny ainy tsy ho zavatra tokoa, nanao ny asa nanenjika an'ireo mpanety kala ireo ary tsapa fa ny hena angamba eo amin'ny 5% ny sisa mbola mipetraka anaty ala amizao. Mbola be ny ezaka atao, anisan'izay koa ny fanaovana reboisement. Maro ny zanakazo efa nambolena, efa eo amin'ny 1000 pieds eo zany ny vita zay tamin'ny herinandro lasa igny nambolena tany amin'ny faritsy avaratsy agny amin'ny lalan'ny Belosurtsiriviny igny. De akoatsin'izay misy koa ny ezaka atao amin'ny fambolena alahonko izay anisan'ny nanaovana reboisement ihany koa amin'ny faritsy atsimo izay any Belosurmer dia nambolena agny amin'ny 6000 pieds koa amin'ny faritsy ny Andranolava igny. De nanjainjara aby ny fon'olona tamin'izay ary hita fa tena navitrika. Maro mbola azo ambara eto fa efa anisan'ny projet izay mbola famboarina koa ato ny resaka fahadiovana any anatin'ireny ranomasina reny satria anisan'ny tontolo iainana ihany koa ka manaraka no lazana azy eto fa mbola projet moa le izy de vita eno toy.